Rehefa no atoana zany sambo io ka nataony fizavana dia hita fa nanao jony tsy ara-dalàna. Ny anaran'ilay sambo moa dia savana, sambo refy roa amby roapolo metatra, manana tanjaka eo amin'ny 350 chevaux eo ny moteurany. Misy olona valo amin'ny 20 tao anatiny. Io sambo io dia misy sambo vedety rapide, sambo kely mandeha mafy, nanampy anankitelo izay manana tanjaka eo amin'ny 80 chevaux, ny anankiray iray roa 80 chevaux. Rehefa natao ilay fizavana dia hita tao anatin'ilay sambo zany fa nisy fitaovana tsy manara-dalàna izay tsy azo ampiasana eto amin'ny lalànantsika tao anatin'ny sambo toy izany zany ny bouteille de plongée miisa 430, ny gilet stabilisateur miisa 10, ny paire de palme miisa 9 ary ny masque de plongée anankidimy. Rehefa nitoizana ihany moa ilay fizavana dia nahita fûne 200 litres izay nisy dingadingana tao anatiny. Ireo moa zany dia pirofy ny tompony tena fa dia nanao jony tsy ara-dalàna ilay olona, tsy manana taratasy anaovana an'ilay jony ary nampiasa fitaovana tsy tokony ho ampiasana. Rehefa nizavana ny taratasin'ilay sambo dia tokony sambo mpitondra entana izy io, tokony olona 20 no zakany ao anatin'ny taratasiny, enina zany ny membre d'équipage dia enina ny passager. Nefa nisy 20 ireo mpandeha tao anatiny, izany hoe ireo plongeur zany raha dinihana. Araka ny lalàna dia tsy maintsy hoentina any amin'izay hoentina any amin'ny seranatsambo akaiky indrindra no misy an'ilay toerana nanaovana an'ilay izy. Dia atao Anosibe moa zany no hoentina ilay sambo natao ny fanadihadiana. Ny ataony fanadihadiana moa mbola mitohy rehefa dia hitadiavina izy zany tena tompony andraikitra voalohany amin'ilay izy sy ny zéro miaraka aminy dia avy eo mandeha ny procédure zany. Ireo entana ireo dia natao dia nigazana ilay entana azy teo rehefa nafindra any amin'ny fodian'ny centre de sécurité ampiasan'ny Antsiranana. Ireo entana ireo moa zany marina fa tsy azo averina intsony amin'ny tompony.